Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio alahady fahadimy manaraka ny Trinité, iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Fanokanana ny dekona andian'ny mazava 20 ny anio riavana. Ary misy raha teo ny sakramenta masina ho atolotra. Hoy ny soratra masina. Fa fantatray riavana malalin'Andriamanitra ny fifidianana nareo. Horaintsika ny rafaneva mitana ny firaisana. Vavaka isika. Andriamanitra tafatoetra ny fonay, ny fanahinay hira sy ankalaza. Eny ny foa maraina izay, satria vaovao isa-maraina ny famindraponao. Nderanao izay mankalaza anao ity fotoana nangatanao ity, anokanana ny reto dekona mazava 20 Saranao koa izay fantatananao ka mimbininao, ka natratra zao andran'io izao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay na ny kely na ny lehibe, na ny antitra na ny tanora, fa mandalo ny saritsary-pahafatesana ny torimaso zay, kanefa navelanao nandresy izany ka tafafo, misy ny tsy tafafo, misy ny tsy natratra zao andran'io izao.
ka atolotray ny dera ny voninahitra. Nisatranao koa izay amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay, tonga eto izay aona aminao Andriamanitra rainay. Tonga eto izay hifaly ao amin'ny Kristy. Tonga eto izay mbo ao masiny ny fanahy-masina. Ka midera sy lazana eo an'Andriamanitra. Koa mianto aminao izay ry fanahy masina. Masiny izao fotoana izao mba ho anitra kasitrahana eo masonao. Ny amin'ny anaran'i Kristy le nampianatra anay hivavaka manao hoe hipetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony hitandremantsika ny Tompo. Ampahana amin'izany ny amin'ny Petera 2:5 andininy 1 hatramin'ny 9. Petera 2:5 andininy 1 hatramin'ny 9. Enotsika ampanajana izany teny ambaran'ny apôstôly masina izany mba ho fitsipika ho antsika. Koa ny amin'ny olona izay aminareo za izay naman'ny olona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona voninahitra efa ase koa dia mananatra azy manao hoe andraso nondrin'Andriamanitra eo aminareo, nitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka n'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianarany ny ondry, ary efa miseno lohan'ny mpiandry dia azo satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny olona, eny samy misikina fanendreteny ianareo ka amin'ny fanompo fa Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina ary manome fahasoavana ho an'ny manitry tena. Koa amin'izany manetreteny mba amin'ny tana mahirin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalana. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, Tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao. Manana ny didinao masina ianao. Asainao izay miandry ny ondrinao, na ny eo amin'ny sampana, na eo anivon'ny fiangonana, fanompoana maro samihafa mba tsy ho very ny ondrinao.
Mamilany elo koa mizetra toetra tsy mendrika nataona iny karakara aminy reny ondronao reny. Ao ny tsy naneho fitiavana, ao ny malaina, ao ny manjakazaka, ao ny fetsifetsy. Mamilany elo kay mamindrafo aminay. Ampianarinao koa izay anetry tena anaiky ankatoa, misy koa ny tsy mankatoa fandaminana, misy koa ny miavonavona, toetra ndevoly ny miavonavona. Isora amin'ny fiavonavonana izay fa omeo anay izany fanetretena izany. Maro ny tsy natateraka anay koa, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao. Sasao madio izay fa kely kardiovo ny fonay mba fampahotana. Tsy misy marina deray aza fa noho ny amin'ny anaran'ny Kristy irery aminy no anaovanay fifonana, anatrehanay ny tavanao, satria tsisy afaka manatrika anao raha tsy aloavan'i Kristy. Amen.
tsika zay mibebaka marina tokoa mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafany fahotantsika ny tompo. Ho ny tompo aminao, ankehitriny izaho naharo ianao, mpanompoka ianao, efa nifidiko ianao. Izaho nitantana anao amin'ny tanana ankavanako, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho, tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Raha miasa dia tsy misy maromboka eo an-tanako. Izaho dia izaho mamono ny fahadisoanao, ary noho ny amin'ny tenako ny tompo tsy ho tsarovako tsony ny fahotanao. Noho izany ariavana dia voavela sy voafafa-po ny fahotantsika, noho ny anaran'ny masina samy amin'deran'ny tompo isika. Ninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho anao Andriamanitra. Poeti leneta petraka amin'ny fifaliana isika no nira voalahatra sady homanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Fotoana zay amakina ny teny avy amin'ny soratra masina sika riavana, vaky teny voalohany dia arak'izay hita ao amin'ny Salamo 470. Salamo 470, ny andininy 220 hatramin'ny andininy 720. Salamo 470, ny andininy 220 hatramin'ny andininy 720. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Inona no avaliko an Jehova no ny sorehetra nataony tamiko, andray ny kapoaky ny famonjena aho ka iantso ny anaran'i Jehova. Anefa nivadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Zava-dehibe eo masin'i Jehova ny fahafatesan'ny olona masina. Indrisy Jehova, mpanomponao tokoa aho. Eny mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao, namahany fatoraka ianao. Ianao no aterako fanatim-pisaorana, ary ny anaran'i Jehova no antsoko. Anefa nivadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Dia ho akianja ny tranon'i Jehova eo afovoanao ry Jerosalemo. Alleluia. Amen. Toizan'ny vaky teny zany dia hita ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany, toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly sy Silasy ary Timoty mamanky ny fiangonan'ny Tesalonianina izay eo amin'Andriamanitra Raisy sy Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy fikilazanareo aina, amin'ny fitiavana ary ny faharitanareo
amin'ny fanantenana an Jesosy Kristy tompontsika eo masin'Andriamanitra raitsika. Fa fantatray ry rahalahy malalan'Andriamanitra ny fifidianana anareo, fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary fahatokiana be. Araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo, ary ianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina, ka dia tonga fianarana ho an'ny mino any Makedonia sy Akaya ianareo, fa avy ataminareo nanenoan'ny teny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaya ihany, fa teny matontolo eny no ny elezan'ny laza finoanareo an'Andriamanitra, ka dia tsy misy holazanay intsony, fa ireny ihany no milaza ny aminay, dia zay fidirana azonay ho anty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy fiverenana amin'Andriamanitra, mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy, Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatazerana ho avy. Amen. Toizantsika ny vakiteny ao amin'ny filazantsara ny Marka toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny 17. Marka toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny 17 ho vakitsika eo am-pitsanganana. Ary niantso ny 12 lahy keo aminy izy, ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto, ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na anina, na kitapo, na vola ao amin'ny fehi-kibony, afa-tsy tehina ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo, ary aza mitondra akanjo 2, ary hoy koa izy taminy, izay trano hidiranareo dia mitoera aho mandra-pialanareo any. Ary izay tanàna tsy hampandroso anareo na tsy haino anareo, raha mialy anareo dia hitsano ny vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona, ary demony maro no navoakany, ary nosorany diloilo ny mararimaro ka nosotraniny. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Mbola hiaraka ivavaka isika. Saotranao zay ry Andriamanitra rainay, no namezanao anay ny teninao teo, izay voadika tamin'ny tenin-drazanay, mba ho sakafom-pahananay sy ho mpitari-dalana amin'ny fiainanay manontolo. Isaoranay be dia be aminao izany. Angatahanay aminao ary ny mpanomponao izay tory ny teninao, dia aoka ny feonao irery ihany, ny voaka amin'ny vavany, ary ny ireo zavatra rehetra izay manelingelina ny sainay sy ny fonay, dia ianao anaifitra izany mba hifantohanay tanteraka amin'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
azo toerana isika eto. Fahafantatray ry havana malalin'Andriamanitra ny fifidianana anareo. Ny teny hoe élection na fifidianana dia anisan'ny teny lehibe eo amin'ny Baiboly. Andriamanitra dia Andriamanitra mifidy. Maro be ny resaka momba fifidianana io hoe le anankiray malaza hoe tsy anareo nifidy aho izy fa izaho nifidy anareo. Io resaka fifidianana io Andriamanitra zany mifidy. Ary io zany matetika adinontsika. Nifidy any Abrahama izy. Nifidy any Isaka izy, nifidy any Jakob. Jakob sy Esau kambana fa Esau no voafidy. Ary io zany isan'ny zavatra lehibe tokony dinihin'ny fiangonana. Ny fifidianan'Andriamanitra izay tsy takatry ny saina. Nifidy ny firenena Israely izy, maro ange ny firenena tety ambonin'ny tany. Fa Israely no nifidiana. Rehefa nanendry mpanjaka izy zany nifidy amin'ny taranaky Joda. Rehefa nanendry mpisorona izy zany nifidy ny taranaky Levi. Andriamanitra io dia Andriamanitra mifidy. Ary izay koa mahatonga hoe tsy mandehandeha ho azy ny zavatra rehetra fa noho ny fifidianan'Andriamanitra nifidina ianao mahatonga ato amin'ity fiangonana ity. Fa io zany tsy mandeha ho azy. Fifidianan'Andriamanitra mahatonga ny olona atao batisa ho vita batisa. Fifidianan'Andriamanitra mahatonga ny olona handray ny sakramety. Fifidianan'Andriamanitra mahatonga ny olona ho lasa dekôrina, mpitandrina sy ny sisa. Izay no tiany Paul ampatsahivina hoe fantatray ry hava-malala ny fifidianana anareo. Izay no mahatonga amin'ny olona rehetra tsy tafiditra am-piangonana na dia toriana isan'andro filazam-tsara io sy mitory amin'ny arabe na laykely, tsy maheritreretinao an-tsaina hoe marenina ve ilay olona reo. Misy ny fifidianan'Andriamanitra. Epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina zany no taratasy voalohany nosoratan'i Paul. Io zany ny voalohany amin'ny boky amin'ny testamenta vaovao. Efa ny ampianarana antsika hoe tsy milahatra araka ny fotoana akory nanoratana azy ny Baiboly. Tsy hoe Matio ny voalohany amin'ny testamenta vaovao dia izy ny voasoratra voalohany. Tsy izay, fa nalahatra araka ny foto-kevitra. Ka ny Tesalonianina voalohany no mampiavaka ny io zany ny soratra kristianina voalohany, kanonika. Le premier document écrit du Nouveau Testament. I Paul zany ny olombelona voalohany nahatsiaro anoratra ny momba ny fampianarana kristianina. Ary io ny soratra voalohany natao. Zay mampiavaka io zany ny voalohany. Raha lahatra zany ny testamenta vaovao dia io ny tokony ary amin'ny toerany filazantsara ny Matio. Io zany ny tokony ary. Zay ny mazava-dehibe ty epistily ty hoe nanahoana ny finoana tena ampiandohana. Mbola tsy voasoratra zany filazantsara zany tamin'izany efa nisy zany ity taratasy ity ho an'ny fiangonana tany Tesalonika. Mampahatsiaro i Paul hoe fantatray fa malalin'Andriamanitra ianareo sady mifidina. Voafidy aninona moa? Voafidy iorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Voafidy iorina amin'ny tenin'Andriamanitra zay aloha ny voalohany. Ny olona rehefa fidian'Andriamanitra dia omeny ny teniny. Rehefa nifidy an'i Abrahama izy dia nanao fanekena, nomena aminao ny tahina ny firenena rehetra. Navaoziny zany tamin'ny Isaka, navaoziny tamin'ny Jakob. I Mosesy rehefa nirahan'Andriamanitra dia ianao ny mpitondra amin'ny teniko ho an'ny amin'ny Farao. Ny mpaminanina rehefa nantsoina dia hoe izao no lazain'i Jehovah, Kohamara Adonai. Ny olona voafidy dia ny voafidy iorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay ny tsahivin'ny Paul eto, izany tenin'Andriamanitra izany. Tsahivin'ny Paul zany amin'ny reto olona fiangonana Tesalonika reto. Voaantso ho amin'ny filazantsara. Bakitsika eny andinin'ny 5 hoe fa ny filazantsara-nay dia tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny heriko sy ny fanahy masina ary ny fahatokina be araka ny afantaranareo izay toetry ny fitondran-tenanay eo aminareo nohony aminareo. Ny filazantsara tsy ny olona rehetra mahay miaino an'io, tsy ny olona rehetra mahay mandray an'io, sy ny filazantsara io tsy maintsy miaraka amin'ny fanahy masina. Misy hery io filazantsara io. Dia izay mandray an'io dia mahazo fahatokina. Ka ianareo ry Tesalonika dia olona nandray ny tenin'Andriamanitra. Asaina miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy teny marevaka ihany, tsy filozofia, tsy moral io. Fa tenin'Andriamanitra velona misy hery sady miasa, mampikisaka, mampiova, manova ny olona.
fa tsy tahaka manao citation filozofika zay tsisy fiandraikana amin'le mpanao citation akory a fa dia mba haingo ny teny dia apetraka aty sy aroa ny teny tsara rehetra fa ireny tsy manova olona tsy manova olona fa itenin'Andriamanitra ihany no manova olona ary matetika abdinitsika fanao reny rehefa manao tohan-kevitra hoe tenin'ny Angelsa, tenin'ny Marsa, tenin'ny Leninina, tenin'ny Indira Gandhi, tenin'ny zao fanao zany fa tsy manova olona zany fa haingo fampieritreretina fotsiny fa amin'ny tenin'Andriamanitra ho Paoly apôstôly io filazantsara io dia misy hery misy fanahy ary manova fitondran-tena ka mahatonga anay hitondra tena noho ny aminareo dia misy fitondran-tena miova ao aminay noho ny aminareo miorina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona ary tenin'Andriamanitra io a voasedra amin'ny fitsapana ny 9 sy ny 7 vakitsika ary ianareo fananahaka anay sy ny tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanamasina ka dia tonga ho fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedemia sy Akaia. Rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ny olona dia manahaka anay ho Paoly apôstôly. Paoly apôstôly samy teny hoe manahafa tahaka ny hafako ny Kristy. Olona azo alainy tahaka ny mitondra ny tenin'Andriamanitra. Manahaka anay sy Kristy. Rehefa mahazo ny tenin'Andriamanitra zany dia miorina tsara manahaka. Fa i tenin'Andriamanitra koa dia misy fahoriana sy misy fifaliana. Raha ianao nandray ny tenin'Andriamanitra ka mbola tsy niara pahoriana sady tsy niara ny fifaliana taoko hoe niara dia tsy mbola nandray tenin'Andriamanitra ianao fa tsy maintsy anjady pahoriana ianao misy fotoana ianao enjehana ary olona akaiky ianao ihany no manenjika ianao matetika nefa koa misy fotoana hananao fifaliana zay tsy aiza ny aviany zay fifaliana fa faly ianao reno endriky ny fisehoan'ny tenin'Andriamanitra zay mahatonga ny Paoly hoe ianareo fa nandray amin'ny teny tamin'ny fahoriana be sy mba amin'ny fifaliana avy amin'ny fanamasina. Le fahoriana sy fifaliana avy amin'ny fanamasina ry avana dia hafa io fanenjena io mety zavatra tahaka an'izany fa misy fahoriana satria fitsapana reny ahatonga anao voatefy tsara fa misy fifaliana koa avy amin'ny fanamasina zay tsy fantatrao zay niaviany le fifaliana avy amin'ny fanamasina. Reny ny olona miorina amin'ny finoana mandray fahoriana izy hiara-pahoriana izy nefa koa misy fifaliana izy teny manome fifaliana fa teny voasedra koa amin'ny fahoriana zay amin'ny teny zany ary zany tsy azaka amin'ny olona amin'ny teny tsy misy kilema matahatra fanenjena izy matahatra vavan'ny olona izy matahatra omena tsiny izy aleony makamaka sisiny amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa sady misy fahoriana io a ny misy fifaliana be io tenin'Andriamanitra amin'izay tonga fianarana ireto ny fiangonana reto nalaza tsara ny elatra ny Makedonia na Masedoine kristianina azo alainy tahaka izy ireo ary ny tenin'ny tompo tsy nijanona tamin'izy ireo. 9 io a misy teny somary poetika 9 vakitsika fa avy taminareo nanenomy tenin'ny tompo tsy tany Makedisaka ihany fa teny tontolo eny ny elazany finoanareo an'Andriamanitra ka tsy misy olazaintsika. Le tenin'Andriamanitra rehefa miorina aminao a dia lasa ohatra ny trompetra maneno any amin'ny olona aminy fa tao aminareo nanenony ny tenin'ny tompo tsy tany Makedonisaka ihany fa teny tontolo eny. Mba te anontany ianao aho hoe tanora na ankizy inona ny maneno aminao rehefa manteny fa ireto olona reto le kristianina tany Tesalonika reto dia maneno ao amin'izareo miteny tompo. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe mifampianara aoka ny tenin'ny kristiana iny hitoetra betsaka ao aminareo fa misy olona tena maneno zavatra tsy manjary isanandro na dia zanak'Andriamanitra izy inona ny maneno any aminao any fa ireto maneno amin'izareo ny tenin'Andriamanitra tahaka ny trompetra miantso tahaka ny anjomara sy antsiva miantso ny tenin'Andriamanitra rehefa kristianina avy any Tesalonika zany no miaona aminao. Fa
fa manahirina ihany amin'ny tany inona ny maneno ana aminao any rehefa nampiasana ianao na efa nampianarana ianao inona ny maneno ana aminao fa ireto maneno tenin'Andriamanitra tsy manontany akory ary vavoka tsaramaso izy na maneno ana aminao fa eto maneno tenin'Andriamanitra amin'ny olona ary zavatra hafa mihitsy ny tenenin'ny Paoly apôstôly eto mba maneno inona moa tsika mpiangona amin'ny chapelle ity mba maneno inona moa ny dekômna rehefa mandeha any amin'ny tokantrano any amin'ny havany inona ny maneno any aminao fa teo aminareo ny nanenoa amin'ny tenin'ny tompo sonné comme des trompettes ny tenin'ny tompo tamin'ireo olona reto ka na tsy miteny ara dia ireny tenin'ny tompo Paoly apôstôly ianareo ny epistily velona vakian'ny olona tsy nisoratana tamin'ny ranomainty fa nisoratana amin'ny vatolampy fanahy inona ny vakian'ny olona any aminao rehefa mandeha ianao izay le olom-boafidy eto raha vao mandeha izy misy zavatra manako ao aminy ao misy zavatra maneno ao aminy ao tonga fianarana ho amin'ny olona rehetra inona ny maneno ao aminy ao ho Paoly apôstôly ireo olona reo izy niala tamin'ny sampy nakao amin'Andriamanitra velona sady marina ireo olona reo miandry ny zanak'Andriamanitra avy nan-danitra izay nitsangana tamin'ny maty ireo olona reo afaka amin'ny fahatezerin'Andriamanitra ka mampitsiriritra ny fiainana izay le olona voafidy miorona amin'ny tenin'Andriamanitra ary izay no any raha amin'ny tompony apôstôly amin'ny marika 1 rehefa nirahana ny apôstôly tsiroroa nomena fahefana izay le teny izay niorona amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa manana tenin'Andriamanitra nareo manana ny zavatra rehetra ho Jesosy fa tsy hoe koa reto olona reto tsy mila sakafo tsy mila inona fa rehefa manana amin'ny tenin'Andriamanitra ianao tonga ho azy eo ny ilainao izay mahatonga ny Jesosy miteny hoe aza mitondra aminy kitapo vola ao amin'ny fehikibo fa manaova kapa mitondra akanjo roa tsy hoe tsy mahazo miakanjo ny mpanompon'Andriamanitra tsy hoe tsy mahazo manao metimety fa ahoana izy ka tsalo ny fanjakana sy ny fahamarinana dia omeny anao fanampiny izany rehefa mitsofoka amin'ny tramin'ny olona ianareo dia maneno tenin'Andriamanitra dia omeny anareo ny zavatra rehetra tahaka izany koa ianareo nareo izay ho atokana rehefa maneno tenin'Andriamanitra ianareo amin'ny fanompoana azonareo izay ilainareo aneraka mpitandrina isika amin'ny faran'ny volana tsy mitondra kitapom-batsy na inona fa tsy avany tsy taova tsy volovolony ihany fa irahana izy fa omena azy izay rehetra ilainy rehefa tonga aminy satria tenin'Andriamanitra no entiny tenin'Andriamanitra izay manafaka amin'ny olona izay mahatonga ny apôstôly na mandeha izy hoy izy nitoroka tokony bebaka amin'ny olona rehefa mibebaka amin'ny olona mahalala amin'ny tokony ataony izy mpanompo voafidy ianao mba iorona amin'ny tenin'Andriamanitra ka aneno aminao za amin'ny tenin'Andriamanitra izany fa ny faharoa dia izao mpanompo voafidy ianao mba hiasa amin'ny finoana hiasa amin'ny finoana Tessalonianina voalohany toko voalohany ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo ny vakitsika andinin'ny faharoa sy ny fahatelo misaotra n'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana amin'ny Jesosy Kristy tompontsika eo mason'Andriamanitra raitsika izay ho Paoly apôstôly misaotra n'Andriamanitra koa noho ny aminareo tonononay amin'ny fivavahana ianareo satria nareo miasa amin'ny finoana satria nareo mikely iaina satria nareo manam-pitiavana manam-paharetana amin'izany fanompoana izany fanompoana nanana faharetana fa io koa tsy mora ny manana faharetana satria misy ny azo fijaliana ho antsika efa maro ny tsy hita tableau tsony mba manokana décorna matetika ihany antsika efa misy tsy hita dia raha izay ny sasany hoe vatomaty ireny pastera fa azy miantso an'ireny
sy haiko hoe nareo koa lasa vatomaty koa rehefa kilikily eo misy an'izany manko terme ny zalahy diakonao vatomaty iny efa tsy hitantsony ory zalahy fa misaotra an'Andriamanitra ho Paoly fa eo foana ianareo miasa ka manonona anareo izay mifavahanay tonononay nareo rehefa mivavaka ho Paoly apôstôly satria olona miasa manompy anareo manana faharetana nareo miara-mpahoriana anareo efa voalaza isika teo fa voan'ny fanenjena reto fiangonana tamin'ny Tesalonika reto nefa tonga fianarana ho an'ino izy ireo ary zay le mpanompon'Andriamanitra zay miasa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mitory na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana tsy mora io ny raharahanao ajamina mamonjy ny raharahan'Andriamanitra tsy mora izany ny zanakao tsy voataizanao hitaiza ny vahoakan'Andriamanitra ianao ray androny ianao voataizanao vao hitaiza ny vahoakan'Andriamanitra tsisy ho voataiza eto fa tsy maintsy manao an'izay tsy miandro hoe ny zanakao hoendry ianao vao ampianatra ny zanak'olona hoendry fa ny zavatra rehetra manino izy miara-miasa ataova aloha ny asan'Andriamanitra dia ataony koa ny anao nantsony ianao hiasa amin'ny finoana mikely iaina amin'ny fitiavana amin'ny faharetana ho Paoly apôstôly ataovy io asan'Andriamanitra ary zany ange mahatonga ny salamo 4:20 olona nahatsiaro ny asan'Andriamanitra le olona lasa hira manko izy hiratsika ino navaloka anao salamo 4:100 mamitany mihitsy ny mpanao salamo inona ny avaloko ny tompo ny soa rehetra inona natao izy anefa ny voadoko aho anefa ny voadoko aho mpanomponao aho sady zanaky ny mpanomponao hanompo anao aho midikan'izay andevonao aho Andriamanitra tsy manan-tsafidy aho tsy manam-pidiny aho fa tena andevonao satria ianao nanafaka aho tamin'ny fatorana nanafaka aho tamin'ny fahazaran-dratsy ianao ka natitra fa natim-pisaorana anefa ny eo anatry amin'ny olona rehetra tsy menatra ilaza tena fa mpanomponao aho anao fanekena ianareo rehefa avy eo ilaza mampanompon'Andriamanitra anareo amin'ny zavatra rehetra na iza no menatra ety amin'ny taranaka mivadika sady mpiodina tikoko Jesosy maninona koa izy ho menatra koa anan-danitra izy nazovina naekanatry ny olona dia ekeko izy inatreny raiko izay anan-danitra fa nazovina no am-da dia ho laviko izy inatreny raiko nantsona voafidy tsy ny olona rehetra ny fidina ho mpanompon'Andriamanitra misy fifidianan'Andriamanitra matohy ianao tafiditra amin'ny fanompoana maro samihafa tsy ny olona rehetra ninona andraikitra ao amin'ny fiangonana fa ianao tsy tondra mpitendry ny fiangonana raha tsy ny fidin'Andriamanitra zao ny lenolona koa ne mba hampahira malaza fa tsy mitendry mpiangonana misy dikan'izany fa ianao nantsona ho amin'izany misy fifidian'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra hipetrahanao amin'ny W ny fidin'Andriamanitra ianao ankeo tenenao amin'ny tenanao hoe voafidin'Andriamanitra ary toa tsy samanao fa tsy mandeha ho azy ny zavatra rehetra zay no mahatonga ny olona rehetra tsy tafiditra mpiangonana na dia tsy maintsy mitory ary tsika satria misy fifidian'Andriamanitra io misy fifidian'Andriamanitra io ary ny fifidian'Andriamanitra rehefa milatsaka tsy azo valozana inona ny tenen'ny soratra masina nisy jiolahy roa teo ankavisa ankavanan'Andriamanitra ny ray avotra ny ray tsy avotra ankavanan'i Jesosy zany misy roa miara mitoto vary izy ndray andro any ny ray raisina ny ray tsy raisina misy roa miara matory ny ray raisina ny ray tsy raisina na mitapikitra be ary ianao fa rinona ny andro tsy raisina mangatsika mako ny andro tapikitra be ny ray raisina ny ray tsy raisina tandremo misy ny fifidianan'Andriamanitra voafidy isika iorona amin'ny tenin'Andriamanitra ary zay mahatonga antsika miezaka mianatra ny tenin'Andriamanitra mizara an'io fiangonana amin'ny tenin'Andriamanitra maneno tenin'Andriamanitra ny olom-boafidin'Andriamanitra dia misy tenin'Andriamanitra maneno ao aminy ao na dia tsy miteny ary izy manaraka ho azy ny olona miteny hoe hombanao koa satria mombanao Andriamanitra fantatry ny olona foana fa misy Andriamanitra naminao any na dia tsy miteny ary ianao na dia tsy mahay mitory teny tahaka ny pastera ary ianao
fantatra ny olona fa misy tenin'Andriamanitra ao aminy satria maneno izy io. Tsy haintsika ny fomba fanenony fa izy io maneno. Rehefa nitehirizinao iny vakinao ao aminao maneno izy io. Ary zany zavatra tsy takatry ny saina, maneno aminareo pray fiangonanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka tonga koa anay mba maneno ohatran'izany ve tsika tamin'ny chapelle Ampahaibe, maneno aminareo tenin'Andriamanitra zay koa mba hivavaka miaraka aminareo fa fatotra za amin'ny tenin'Andriamanitra ao aminareo zany. Zany no tokony zava-misy. Ary voafidy koa isika hiasa amin'ny finoana mba hanompo. Tsy hitarentana miepaka amin'ny fanompoana amin'ny tompo, fa fahasoavana ho an'ny ankonanao zany, ho amin'ny tenanao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havana. R'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra sy mankasitraka anao zahay noho ny amin'ny sitraponao zay vao nambaranao taminay. Misaotra anao zay Andriamanitro fa notsehivinao taminay indray tamin'ity androany ity fa ianao no efa nifidy anay. Tsy noho ny fahatsaranay na mety izay everinay ho famendreanay, fa noho ny fitiavanao anay. Koa misaotra anao indrindra izay Andriamanitro, makasitraka anao indrindra. Nofidinao tokoa izahay mba ho mpanompo iorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa tario izay fanahy masina mba tonga anay ho feno ny tenin'Andriamanitra, atonga anay ho vavolombelonao amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra teneninay, amin'izay rehetra alehanay, dia ho hitan'izao tontolo izao sy ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona aminay, efa velona ao anatinay ny tenin'Andriamanitra. Fa nofidinao koa izay Tompo mba ho mpanompo hiasa amin'ny finoana. Koa tario ary izahay fanahy masino mba azonay miorina tsara amin'ny finoananao, azonay hiasa amin'ny finoana eo anatrehanao, miasa mandrakariva, eo mandrakariva, hanefa ny voady izay natao teo anatrehanao Andriamanitra, ary tsy taraitana miepaka amin'ny asa iantsonao. Manoloana izany indrindra Andriamanitra no hitondranay ambavaka ireto mpanomponao, izay manolo tena nofidinao hanatanteraka ny asanao. Ireto diakona vaovao izay manolo tena anao ny asanao. Ianao Andriamanitra no hanamarina ny teninao fa nofidinao izy ireo. Iorina amin'ny teninao Andriamanitra, hiasa amin'ny finoana, ka tsy sanatria hitaraitana miepaka manoloana ny asanao. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ireo Andriamanitro, mba azony miorina tsara amin'izany asanao izany. Fa eto koa izay Andriamanitra no mivavaka aminao anay tsirairay avy, izay fantatrao tsisy miafina aminao ny faniriana tsara ty anatinay rehefa nandre izany teninao izany izahay. Tario izahay mba hijoro vavolombelonao amin'ny fiainanay rehetra. Mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ireo zanakao, noho ny fahasoavana nataonao teo amin'ny fiainany, noho ny fahafahana fanadinana. Dia misaotra mankasitraka anao izy ireo Andriamanitra ny amin'izany fitahinao izany. Fa dia akinina sady eo am-pelatananao ihany koa ny toy ny fiainany, ny fianarana izay mbola hotohizany ihany koa akinina sady eo am-pelatananao izany. Fa koa Andriamanitra reo izay tsy afaka, ianao ampiolona sy ampianatra azy mandrakariva, mba azony mahafantatra ny antony rehetra sy ny zavatra izay abanga, mba azony manao izany indray ho voninahitry ny anaranao amin'ny ho avy. Mivavaka aminao izay Andriamanitro, ho an'ny mpanomponao izay tsy salama. Ianao ilay efa nanendry ny loharanona aretina rehetra, ianao ilay efa nitondra ny aretina rehetra, anasitrana azy ireny ianao. Eto koa Andriamanitra no hitondranay ambavaka, ry mpanomponao izay mikasa ny handeha, kanefa ao anatin'izany ny taratasy dia mbola misy tsy milamina, dia mangataka ny fiasanao Andriamanitra izahay.
ianao ilay Andriamanitra mainy zavatra rehetra no antanteraka ny sitraponao amin'izany mpanomponao izany mba ho voninahitry ny anaranao ny fiainany rehetra. Izay rehetra mahasoanay Andriamanitra fantatrao tsisy miafina aminao angatahinay hitalaonay eto anatrehanao izany. Mivavaka aminao koa izay ho an'ny firenenay izay ao anatin'ny zavatra maro mifamoafao mety mahakivy anay, ny fisondrotany vidim-piainana izay misy sesilany eto amin'ity firenena misy anay ity. Ianao Andriamanitra ampiorina tsara ny finoanay mba tonga anay tsy ho kivy n'izany zavatra mandalo eo amin'ny fiainana izany, fa tonga anay hiorina tsara amin'ny finoananao, ka dia ho marina aminay ny teninao sy ny sitraponao izay vao nambaranao taminay, fa ianao efa nifidy anay mba hiorina amin'ny teninao Andriamanitra ary mba hiasa sy hiorina tsara amin'ny finoana. Misaotra fa mpihaino vavaka ianao, makasitraka ihany koa fa inonay fa hamaly ny vavaka ianao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Hira 270 ny andininy 4. Amin'ny tompo ny mpanompo izay nofidian'Andriamanitra hiorina amin'ny tenin'Andriamanitra sy hiasa amin'ny finoana dia masahy manambara ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Ho andeha isika ry havana hiara-hitsangana hanambara izany finoantsika izany. Ny fanekam-pinoana larana 7 no andeha iarahantsika miombona hanambarantsika ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Petraka ny fiangonana. Araka ny fandaharam-potoana eo amintsika dia iroso amin'ny fanokanana ny reto diakona andiany mazava 220 reto isika. 720 ny ira fiomanana ataontsika. Isin'ny fandaminana ny amin'ny reto fitaovana aorian'izay dia hiakatra ny diakona ho atokana sy ny barao ny fiangonana tanteraka miaraka amin'ny mpitandrina ny fanokanana.
Ry havana malalo amin'ny tombo tonga ny fotoana hanokanana an'reto avantsika irito dia angatahantsika ny fanahy masina mba ho amin'izao fanokanana zany na masina ny zareo mangataka atsika fiangonana hitsangana. Misaoranao zay tompony amin'reto vokatra tolotra anay reto. Be ny piasa, be ny vokatra fa ny piasa ny vitsy. Ko mangataka amin'ny tompony vokatra zahay. Nanome anao ankehitriny ho azy mianadavy reto. Ko mianta aminao zay tompo. Iraha mifanamasina mpanamasina tanteraka izany. Mba ho voatokana amin'ny anaranao izy ireo olom-bo ositra ary voasoratra nandanitra ny anarany. Nifidinao izy ireo ka ampanimpo iaraka ny teninao. Tanterao amin'ny teninao hoe mpanompoka no nifidiko ka tsy mba nariko. Ka ianao Andriamanitra no hitarika feno zao fanompoana zao anamasina tahaka namasinanao ireo levita mpisorona fahiny tao amin'ny alalan'ny Mosesy no anokanana azy ireo koa tahaka nanokanana apôstôly masina fahiny zay nanokananao koa ny dekôna fahiny zay natokany apôstôly masina ka atokano aby Barnabasy Saola no niasana nitsona azy tahaka izany koa nery fanahy masina no anonanao azy ireo mba ho amin'izany fanompoana izany. Misaotra Tompo Andriamanitra rainay, misaotra Jesosy Tomponay, misaotra ary fanahy masina mpanamasina. Amen. Petraka ny fiangonana. Oranesika amin'ny tenin'Andriamanitra fanorenana izao fanokanana sy fandraisan-tanana izao. Ary ho Jehovah tamin'ny Mosesy manangona 70 lahy eo amin'ny lolon'ny Israely hoe ty amiko izay fantatrao faloha olona amin'ny fireneny sy mpifehy azy ento miaraka aminao amin'ny tran'ilay fiainana izy ireo. Idinaka iteny aminy. Izaho aka ny fanazy eo aminao ka ametraka azy eo amin'izy ireo. Ka hiara mitondra ity fiangonana ity aminao ireo fa tsy ianao irery intsony ny hitondra azy. Koa ny soratra masina. Ary ny 12 any ampiangona ny mpianatra rehetra ka na hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrona latabatra zay. Ko amin'izany rahalahy mizaha 7 lahy aminareo zay tsara laza, feno fahendrena, feno fanahy mba ho tendrena hitandrona izany raha izany fa izay kosa haritra mivavahana sy ny fampianarana. Aroka ho zan-toetra ireo aloha vao ny asa amin'ny dekôna. Raha tsy manan-tsiny izy ary rehefa nahavatra ny asan'ny dekôna izy dia azo toerana tsara ho amin'ny tenany fahasahiana be amin'ny finoana zay amin'ny Kristy Jesosy. Andraso nondrin'Andriamanitra eo aminareo nitandrina azy tsy antery fa misitrapo, tsy amin'ny fitiavanarena fa maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka manjara fianasana fa ho fianarany ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Noho izany amin'ny tenin'ny tompo zany ry havana dia mangataka anareo hitodika amin'ny fiangonana hanamafy amin'ny pahabe maso ny fanekena zay efa hokenareo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky aho fa azoty hivavaka sy hamaky baiboly ary hianatra soratra masina ka hizara sy hampiasa izany amin'ny hafa koa. Ho namany mpitandrina ka hiara-miasa aminy amin'ny fahazotoana amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazany tsara. Hitantana ny sakramentan'ny batisa sy ny sakramentan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana sy ny trano fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanompoam-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizany vahoaka an'Andriamanitra sy ny sampana ary ny fikambanana samihafa. Hitantana ny vola sy ny fananan'ny fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Hampanjaka ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana sy ny didy amandalana mifeny fitezam-panahy ny folo alin-dahy. Ny herin'Andriamanitra no iankinako ahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Ny herin'Andriamanitra zay omenanareo ankehitriny ahatanteranareo izany fanekenareo izany ani. Amen. Ny birao ny fiangonana no amaky ny anaran'izy ireo sady anolotra izany sertifika zany manasa ny présidenty fiangonana. Diakona Andiany Mazava 220 Andriamatoa sy Ramatoa isany
Razafy Manatsoa ery mamonjy. Ny lohan'ny fiangonana no anolotra ny certificat maha-président amin'ny dekona sololona azy. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminaran'ny raisy zanakariny fanamasina dia manokana anao izahay ka manolotra anao fahefana hiara-mitondra mpitandrina izao fiangonana izao. Ho namany mpitandrina hiara-miasa amina amin'ny fahazotoana na ampiazy amin'ny fiandrasyn'olon'Andriamanitra sy fitoriana ny filazantsara. Hitantana ny sakramentan'ny batisa sy ny fanaisan'ny fanasamy tompo atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny tran'ny fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanompom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizan'ny voakan'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana rehetra. Hitantana ny vola sy ny fananan'ny fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantamina ny fiangonana, ampanaja ny didina amin'ny dalana amin'ny fe ny fitezan'ny mpanahy ny folo alin-dahy. Ny helin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny nampianao ataterahanao izany andraikitra izany. Amen. Randria Mananjara Faniry nomena Harsoa Stefanie. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manamasina anao izay, manokana anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao. Ho namany mpitandrina ka hiara-miasa amina amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasyn'olon'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Hitantana ny sakramentan'ny batisy sy ny fanaisana ny fanasany tompo atolon'ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny tran'ny fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanompom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizan'ny voakan'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana samihafa. Hitantana ny vola sy ny fananan'ny fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana sy ny dida mandalana ny fe ny fitaizam-panahy ny folo alin-dahy. Ny herin'Andriamanitra izay tolotra anao ankehitriny nampianao hatanteranao izay nandraikitra sarotra izany. Amen. Rahary Malala Soanambinina avitry ny aina. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manamasina anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao. Ho namany mpitandrina ianao ka hiara-miasa amina amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasyn'olon'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Hitantana ny sakramentan'ny batisy ny fanasamy tompo izay atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny tran'ny fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanompom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizan'ny voakan'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana samihafa. Hitantana ny vola sy ny fananan'ny fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana, ampanaja ny dida mandalana amin'ny fe ny fitazam-panahy ny folo alin-dahy. Ny herin'Andriamanitra izay tolotra anao ankehitriny nampianao hataterahanao izay nandraikitra masina izany. Amen. Ramary Arsoa Hantarzaka. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao. Ka ho namana mpitandrina sy mpiara-miasa amina amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasyn'olon'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Hitantana ny sakramentan'ny batisy sy ny fanasamy tompo atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny tran'ny fiangonana, indrindra fa ny fanompom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizan'ny voakan'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana samihafa. Hitantana ny vola sy ny fananan'ny fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantanan'ny fiangonana sy ny dida mandalana amin'ny fe ny fitaizan'ny mpanahy ny folo alin-dahy. Ny helin'Andriamanitra izay tolotra anao ankehitriny nampianao hahatanterahanao izany andraikitra izany. Amen. Razaka Vololomanana Volanirina Harilala. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manamasina anao izay, mandray tanina anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao. Ka ho namany mpitandrina hiara-miasa amina amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasyn'olon'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Hitantana ny sakramentan'ny batisy sy ny fanasamy tompo atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny tran'ny fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanompom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizan'ny voakan'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana samihafa. Hitantana ny vola sy ny fananan'ny fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana sy ny dina mandalana ny fe ny fitezam-panahy ny folo alin-dahy. Ny herin'Andriamanitra izay tolotra anao ankehitriny nampianao hataterahanao izany andraikitra izany. Amen. Razana Drakoto Hermanina. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manamasina anao izay,
ka manokana anao sy manolotra anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina zao fiangonana izao. Ho namany mpitandrina sy mpiara-miasa amina amin'ny fahazotoana, anampy azy amin'ny fiandrasin'olon'Andriamanitra sy ny firinana amin'ny filazany tsara. Hitantana ny sakramentany batisy sy ny fanasan'ny tompo izay atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny trano fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanampom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizany voakan'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana. Hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tanan'ny fiangonana sy ny dinana mandalana ny fe ny fitaizam-panahy ny foloalindahy. Ny herin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao hatanterahanao izany fanekenao izaminy. Amen. Rahely Malala Antanirina Joseline. Noho izany fanekena nataony teo izaminy dia amin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manamasina anao izay ka manokana anao toloranay anao fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao chapelle izao. Ho namany mpitandrina iara miasa aminy amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasana n'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Hitandrina ny sakramentany batisy sy ny fanasan'ny tompo atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny trano fiangonana, ny fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanampom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizany voakan'Andriamanitra ny sampana, ny fikambanana. Hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana sy ampanaja ny dida mandalana rehetra ny fe ny fitaizam-panahy ny foloalindahy. Ny herin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao hatanterahanao izany andraikitra sarotra izany. Amen. Randriana Arson Harlako Narindra. Noho izany fanekeny nataona teo izaminy dia amin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay. Manamasina anao izay ka manolotra anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina amin'izao fiangonana izao. Ho namany mpitandrina, ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Hitantana ny sakramentany batisy sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny trano fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanampom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizany voakan'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana rehetra. Hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana sy ny dinana mandalana ny fe ny fitaizam-panahy ny foloalindahy. Ny herin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao hatanterahanao izany andraikitra masina izaminy. Amen. Rakotomanana Antriniona Voanginirina. Noho izany fanekena nataona teo izaminy dia amin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay. Manamasina anao izay atolotra ianao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao. Ka ho namany mpitandrina iara iasa aminy amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Hitantana ny sakramentany batisa sy ny fanasan'ny tompo atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny trano fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanampom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizany voakan'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana samihafa. Hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana. Ampanaja ny dinana mandalana amin'ny fe ny fitaizam-panahy ny foloalindahy. Ny herin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao hatanterahanao izany fanekena sy andraikitra sarotra izaminy. Amen. Rasoa Mananjara Hentso Lovatina. Noho izany fanekena nataona teo izaminy dia amin'Andriamanitra zanaka fanamasina anao masina anao anokanina anao anolorina anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao. Ho namany mpitandrina ka mpiara-miasa amina amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Hitantana ny sakramentany batisy sy ny fanasan'ny tompo atolotry ny mpitandrina. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana, ny trano fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanampom-pivavahana rehetra. Hitantana sy hitaizany voakan'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana. Hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana. Ampanaja ny fitsipika rehetra tantanan'ny fiangonana. Ampanaja ny dida mandalana amin'ny fe fitaizam-panahy ny foloalindahy. Ny herin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao hatanterahanao izany andraikitra sarotra izaminy. Amen. Hivavaka isika. Nosorana nositra masina reto avanay reto ka ho tahaka ny diloilo mitsoroka amin'ny morotongotra rona izay olomba ositra mipaka amin'izy reko ny famindramponao sy ny fitahinao. Io isy ny ankonany misy fiantraikany ao amin'ny ankonany izany na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana efa nilaza ny teninao.
kanefa ny fahasoavana tsy ho foana tsakoro amin'izy ireo ka miratra mitokatraminy tsirairay avy izay mandray anao. Ka hainao Andriamanitra ny toetra amin'izy ireo, io ny birao ny fiangonana izay mitarika azy ireo, ny diakona rehetra miperinasa ny olona mba ambady avy, eo ambany fahasoavana ohatrana atsiaro fa tena ndraikitra makadira ary toerina tsara ho ianao amin'ny teninao izamy diakona izamy, ka ataovy tsapa ny tsirairay izamy. Taiko izay fiangonana mpiara-miasa amin'izy ireo pakatoa hanetry tena andray izy rehetra fandamina ataon'izy ireo. Izamy ny angatay aminaran'ny Kristy lelohan'ny mpiandry ary lohan'ny diakona sy olona rahateo, noho ny aminaran'ny Kristy riry aminy. Amen. Tanteraka aminareo izao tsodrano izao. Ony Tompo, efa nataoko teo ambavako ny teninao, indro aho manindry anao izao andro izao anampahefana amin'ny firenena, amin'ny fanjakana, anongotra sy anjera, andrava sy androdana ary anorona sy amboly. Ary Andriamanitry ny faharetana ny ampirahevitra no Kristy Jesosy, mba ho saina ray sy vava ray, niarana mankalaza n'Andriamanitra, iarana manompo ny Kristy amin'ny mazava anareo. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny amena anareo, ka ho arovana avokoa na ny fananareo na ny ainareo tamteraka tsy hanantsiny anareo amin'ny fiavian'ny Kristy Tompontsika. Amen. Izao dia manasa ny fiangonana hitsangana, hanao ny hira faneva isika. Sambatra. Maza ho toerantsika tompoko. Ho amitombona ao amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Mitsoreto ny tenako, solotenanay andiany diakona andiany mazava 2:24. Ny tenony toy ny vato ka izay kely ny antoraka, ka noho ny fandaminana dia izao ny voatendry hitondra ny teny. Ko mamelay ahy anareo maky ity teny fisaorana avy aminay 10 mianada mianaka avy amin'ny andiany mazava 2:22 ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana fa totosa soamantsara ny fanokanana anay diakona andiany mazava 2:22. Ny tera sy ny laza ary ny voninahitra ny dia ho azy Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra sy be fitiavana. Isaorina mitafitafy ihany koa ny ray aman-dren'ny mpitandrina izay namolavola sy ny tantana ho amin'izao ho asa fanompoana masina ny antsonana izao, satria tokoa mantsy ny finoana no tarafin'ny mazava tao aminy no nipakata aty aminay ka nahatonga anay nanolo tena andray andraikitra sy hanantanteraka izao asa na nandrindran'Andriamanitra anay izao. Isaorina ihany koa ny birao ny fiangonana sy ny diakona izay niara-ny salata aminay ka ny fanampy ampitiavana
nahafana indroso tamin'izao adidy masina izao. Tsy ho adinoina ihany koa isika mpianakavin'ny finoana rehetra niara-ny ombom-bavaka taminay satria ny vavaky ny maro taminareo no nanosika ny finoana efa latsapaka tato aminay ka nahatonga anay ho tody fifaliana amin'izao andro andraisanay ny fahasoavan'Andriamanitra izao. Voninahinaiko ho iraka tsy antery fa antsitrapo hiatrika ny asa fanompona nanoloranay tena izahay. Ery lehibe ho anay izany fiarahanareo mientana taminay izany. Ho mariky ny hafalianay dia misy ny fanomezana izay atolotray ho an'ny fiangonana hoentina hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ao ny micro sans fil miisa anankiroa sy ny famantaranandro izay miisa anankiroa ihany koa. Misy ihany koa ny fandraisanay anjara ho amin'ny tsangambaton'ny 25 ho fanafona ny tranon'ny mpitandrina ko mangataka ny filoana ny solotenan'ny komity 25 mba handray izany solotafo izany. Ampiarahanay amin'izany ihany koa ny vola azo tamin'ny fandaharana rehetra nataonay androany. Ary farany izay tsy kely indrindra dia misy ny zavatsoa izay atolotray ampitiavana ho amin'ny mpitandrina. Efatra amin'ny rahalahy izay tarihan'ny mpitandrina Rakotomanga Mikael. Tantely tapabata ihany fa ny fony manolotra no entinay mameno azy. Arak'izany izay andiany mazava 2:24 dia miara-misalotra ny andinitsoratra masina izay hita ao amin'ny Efesianina. Efesianina 5:5 ny 5:9 sy ny 5 manao hoe: fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Arak'izany dia hita fa tokony hamirapiratra eo amin'ny lafiny rehetra isika andiany mazava 2:24 ho fitaratry ny manodidina, manolo tena ampinoana andresy ny fanompoana izao tontolo izao, tsy miandry irahana fa mahatsapa tena ary miseho ampahamendrehana sy ampanetretena ho andry ny fiangonana no sady azoto handray andraikitra eo amin'ny lafiny rehetra. Ny tarigetranay andiany mazava 2:24 dia izao: mazava mamiratra sady matoky ny herin'Andriamanitra amin'izay asa tao rehetra. Zanak'Andriamanitra zatra mivavaka isan'andro, mangataka ampanetretena ny fampianaran'ny fanahy masina, vavolombelona mahatoky manoloana ny olona amin'ny fahaiza mitondra tena hidirana ny vavahadin'ny lanitra. Ny voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any ary ny fiadanany kosa hitobaka amintsika menakavy. Misaotra tompokolahy, mahasaka sitraka tompoko vavy. Dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fiantsony sy ny fifidianany an'ireto mpanompony reto mba hanao ny asa ny ety an-tany dia ny fanompoana eto amin'ny fiangonana chapelle militaire eto Ampahibe ity. Misaotra koa ny ray aman-dreny mpitandrina
izay nanamasina atsika diakona ho amin'ny asa masina ka miara mitondra aminy ny fiangonana. Misaotra ny komity dia ny diakona sy ny loholona izay nanolo tena an-tsitrapo ka namaly ny antson'ny tompo mba hitarika ny vahoakany hanompo azy. Misaotra atsika kristianina rehetra tsy akanavaka ny amin'ny fanekena ny fitariana sy ny fandaminana rehetra nataonay mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Koa amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny biraon'ny fiangonana, ny diakona sy ny loholona, ny sampana sy fikambanana velona eto amin'ny fiangonana ary amin'ny anarantsika mpianakavy amin'ny finoana, ampitiavana sy ampanitretena no iarabako andreto diakona vaovao andiany mazava 2024 reto no ny fahatotosana ny fanokanana azy ireo androany. Ny fanahy masina ane ho aminareo mandrakariva ka ombanareo atotosanareo ny fanompona izay aniran'ny Jesosy Tompo anareo. Mbola amin'ny anaran'ireo voatanisa teo aloha ireo ihany no hitondrako ny fisaorana era-po era-tsaina ho anareo andiany mazava 2024 no ireo fanomezana natolotrareo ho an'ny fiangonana. Anisan'izany moa ny andray aman-dreny mpitandrina izay voalaza teo. Andriamanitra manakarim-pahasoavana ane hamaly fitianareo ary hokajianay tsara izy ireo mba haritra tokoa. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, asa sarotra sy makadiry no atrehintsika kanefa kosa sady masina no mahasoa ary mahavonjy ka noho izany dia manentana ny diakona sy loholona ny tenako mba rahihina ifanometanana ary andraikitra mavitrika hatrany mba handavorariana ny asantsika eto am-piangonana. Manentana ny sampana rehetra sy ny rantsana ary ny fikambanana samihafa mba hanatotosa ny asa manandrify azy tsirairay indrindra fa amin'ny fitaizana ny mpikambana ao aminareo. Manentana ihany koa ny kristianina manontolo mba tsy salasala amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika rehetra atao eto amin'ny fiangonana. Raha misy manana tolo-kevitra ho fampandrosoana dia aza misalasala milaza izany amin'ireo komity izay fantatrao. Toy izany koa ny manana olana momba ny fiainam-piangonana mba hanantona ny diakona izay akaiky anao satria hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny koa izy ireo. Amaranako ny fandraisam-pitenenana dia misy sombiny kely avy amin'ny teny soratra masina manao hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ampanina laina atao amin'ny Korinthiana voalohany 12 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, makasitraka antsika mianakavy tompoko. Izao dia manasa ny diakona sy loholona sy ny vadin'ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra sy ny andefimandrin'ireo diakona hiakatra aty anoloana. Mandritra an'izany dia afaka maka sary isika rehetra.
Andriamanitra efa haitsika loatra toko-panompoana raha tsy diso a. Thank you.
zay zany rehefa mba mihira le ekipanay zany a dia nihira farafito amin'ny 350 nisy avatsika nangataka izany no amonjeny toerany afaka manao rakosorana zay anao dia horaitsika zay hira izay hira fanampin'ny fahasivy ambin'ny folo.
dia mbola ho ampitomboina aminareo rehetra ny ery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao fiangonana voaray izao marain'izao. Avy amin'ny tandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ny fivorian'ny biraon'ny fiangonana sy ny mpievitra ra fanao isam-bolana dia ho tanterahana ny alahady 14 Jolay ho avy izao, izany hoe amin'ny alahady heriny anio. Ho an'ny biraon'ny fiangonana amin'ny 9 ora maraina, miaraka amin'ny mpievitra ra kosa amin'ny 9 ora maraina. Aorian'izao fitaopivavahana marain'izao dia angaviana ny biraon'ny fiangonana hijanona miaraka amin'ny biraon'ny fankalazana 25. Avy amin'ny komity fankalazana ny 20 taona nampitandrina sy 12 taona ny arahana nompo tampitandrina Rakotsafy Mikaela Mianakavy. Tanteraka soamantsara ny hetsika fankalazana dia ny sakafo lehibe izay notanterahana ny alahady 10 Jolay lasa teo. Isaorana anaran'Andriamanitra mahefa sy mandahatra noho ny fahasoavany ka nahafahana nanatotosa izany hetsika izany. Ny komity 20 sy 12 taona dia manolotra etoana fisaorana ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela Mianakavy, ireo mpitandrina mpizadra ra, ny filoha sy ny biraon'ny fiangonana, ny fikambanan'ny dekônina sy lolona, ny filohan'ny sampana sy ireo sampana sy rantsana velona rehetra eto amin'ny fiangonana, ireo matianina telo menada izay nitarika ny fanatanterahana sakafo niaraka tamin'ny ekipany, ireo ekipa rehetra nanomana, na andro, na ndrindra, na nentana, ary indrindra isika tsirairay mpianakavy finoana eto amin'ny fiangonana nitondram-bavaka sy nandray anjara feno tamin'izany. Ianareo ny ara-nisa lahy taminay komity 25 na fohy fotoana, hery, fananana, ahalavirary izany hetsika izany koa isaorana etona. Isaorana ihany koa ny fiangonana miaramila Ivato izay niara-niombona nanatanteraka ny hetsika sakafo no tanterahiny. Andriamanitra tsy manadino nataonareo ary ny voninahitra dia atolotra ho azy irery ihany. Misaotra tompoko. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana sekoly alahady. Ilazana ny ankizy sekoly alahady 2 taona hatramin'ny 14 taona ho tonga amin'ny alarobia hariva 17 Jolay amin'ny 2 ratolakandro eto am-piangonana fa hisy fampianarana sy zavatra hozaraina. Antsoina isika izay resy lahatra hirotsaka ho misioneran'ny ankizy sy ny tanora hanatrika ny fiofanana ny 15 hatramin'ny 17 Jolay ho avy izao. Izany dia isaky ny amin'ny 12 ora ka ny ankizy, izany hoe ho an'ny misioneran'ny ankizy dia ao amin'ny FJKM Andrainarivo. Ho an'ny misioneran'ny tanora kosa dia ao amin'ny FJKM Isotro Fitiavana. Ny saram-piofanana amin'izany ho an'ny ankizy 10 000 ariary, ho an'ny tanora 15 000 ariary. Alefa ao amin'ny birao mpitandrina ny anaran'izay andeha. Miverina ny rantsana tany-ketsa anio hariva amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Ireo ankizy andeha amin'ny fiaonam-beany Mahajanga dia miverina ny alarobia ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina hanao ny fifaninanana any amin'ny fitoerana SPIA 19. Avy amin'ny sampana Dorcas. Ilazana isika mpikambana Dorcas fa mivory isika ny alahady 14 Jolay ho avy izao. Izany dia ataontsika manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Isy fampianarana koa amin'ny fotoana io mahakasika ny fiaonam-be ho tanterahana any Diago. Avy amin'ny sampana mpanazava stily. Anatanteraka ny fanekena amin'ny mampiandraikitra azy Izoasina Andriamahery. Izany dia ho tanterahana ny alahady 14 Jolay ho avy izao. Koa saina isika fiangonana manontolo ho tonga maro hiara-miombavaka ary hanotrina ny sapaty amin'izany fotoana izany. Mijanona mpiandraikitra rehetra sy ny komity mpivondronana rehefa mirava. Avy amin'ny sampanasa AFF. Anio hariva amin'ny 3 ora indray no fotoanantsika amin'ny fandalinana soratra masina. Izany dia arahana ampitandrina eto atoerana. Koa manantenantsika hanatrika izany fandalinana soratra masina izany ao amin'ny akany ambony. Rakim-pisaorana. Hiderahany Jehova ry fanahigo. Hiderahany Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny, ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Salamo 146 ny 2 sy 2. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny fiangonana sy ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy ary ny sampana Dorcas. Rakim-pisaorana. Inona no havaliko an' Jehova no ny soretra nataony tamiko? Misaoran'i Jehova ry fanahigo
ary izay rehetra tao anatiko misaorana ny ara-masina, misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adoninao ny fitahian-drehetra. Salamo 7:1 ny andiny voalohany sy faharoa. Raky mpisaorana atolondra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy, ny Safifa ary ny sampana Dorcas. Raky mpisaorana misaotra an'Andriamanitra noho ny fitantanany ka sitrana soamatsara tamin'ny aretina nahazo ahy. Raky mpisaorana tononona ho an'ny sampana Sekolelady sy ny mpitandrina Rakotsafy Mikael. Raky mpisaorana Salamo 7:7 ny andiny 7, ny loharahiko rehetra dia avy aminao. Faly misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny nahafahana BPC voninahitra ho azy irery ihany. Raky mpisaorana tononona ho an'ny sampana Sekolelady. Isaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Raky mpisaorana noho ny fahafahako fanadinana BPC seconda atolotra ho an'ny sampana Sekolelady. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Koritianina 1:5 ny andiny 10 tapany ahy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aho noho ny fanomeza-pahasoavana nomeny ahy ka mbola afaka BPC. Mangataka vavaka ho an'ny toy ny fianarako sy ireo lalana rehetra mbola ho diaviko. Raky mpisaorana tononona ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Hideranao fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarona izany. Salamo 7:30 ny andininy 4:12. Raky mpisaorana tononona ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy noho ny fahafahako BPC. Mangataka vavaka trany ny amin'ny hoavy rehetra. Dia toy izay indray ny vaovao voaray androany ry havana, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasina fanambadiana reto avantsika. Randre miaro sokiady faniry sy fanantenana miaro sosarika. Asanao izy ireo. Ilana ambany vohatra. Ato amin'ny ilany ato izy ireo ambavaka nareo ny fiangonana. Ireto avantsika reto entina mbavaka ho masina fanambadiana amin'ny FJKM isotro fitiavana amin'ny 30 Jolay. Rakotona ray ny fanilo sy Lina Isabelle. Ato amin'ny sisiny ato izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Misaotra tompoko. Fanomezan-tsoa Edmond sy Ravelarosoa Véronique Anita. Ary arina izy ireo eto amin'ny fiangonana. Misaotra tompoko. Ny sondadim-paritany Sekolelady dia misy fanadinana iombonana ka angaviana ny tompona andraikitra mba andraindraikitra ny amin'izany haka ny taratasy-panadinana amin'ny votoerana raha tsy diso mba hifandray amin'ny sondadim-paritany Sekolelady nareo ny amin'ny fandaminana momba an'izany fa efa akaikikaiky ihany zany fanadinana iombonana amin'ny sondadim-paritany amin'ny arivo avaradra amin'izany dia mametrika andraikitra amin'ny Sekolelady. Ny mpitandrina Ramanganirina Victorien eto ankavanako dia efa mpitandrina moa izao satria efa nahazo fanendrena ary nosy be anala any izy ny voatena araky ny fatatsika. Anoana ny lahatsoratra famaranana azony maripaizina maîtrise en théologie izy ny lohateny dia hoe fahaverezan-kevitry ny Filistina manoloana ny fiaran'i Jehova. Izany hoe viteny Samuela voalohany 5 amin'ny taranja bibilika zany amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga. 20 Jolay amin'ny valo maraina. 20 Jolay amin'ny valo maraina manasantsika izy ifanoana aminy amin'ny fanatanterahana izaminy soutenance de mémoire izaminy. Efa akaiky koa ny famoahana mpitandrina amin'ny farany volana. Alahady farany miaraka amin'ny andihany hiraka izay zany dia manasantsika koa izy ireo sy pasterna sanitra zany amin'izany. Koa dia izay manana fantohana tao amin'ny mémoire zany dia afaka miaona amin'ny pastera rehefa mirava ny fiangonana. Misaotra ny fiangonana sy ny komitiny 20 taona sy 10 taona araka ny voalaza teo zany amin'ny sakafo piraisana, sakafo lehibe ny arahana tamin'ny mpitandrina mianakavy. Dia misaotra antsika rehetra nandray anjara tamin'izany. Niroso amin'ny rakitra isika, ero ny tokopira, iro anatin'izany dekona tarihin'ireo dekona vaovao anao ny fandaminana rehetra.
Misy ny fandraisana fanasan'ny tompo atolotra reto dekona vaovao reto miaraka amin'ny mpitandrina asaina ianao zay vahiny mba hiomby-databatra aminay ny tompo Jesosy no manasanao.
Tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrana zao. Andriamanitra ny fiadanana menareo amin'ny fanantenana. Ka hosaina ray sy vavarena mankarazan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tongontsika. Andriamanitra ny fiadanana ny hanomenareo ny fifaliana, ny fahasoavana. Ka hotahino raha miditra, hotahino raha mivoaka, hotahino raha mandeha, hotahino raha mitoetra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka hivavaka mangina isika hisaotra ny Tompo. Mpafantatray ry hava malalin'Andriamanitra ny fifidianana anareo. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana ray ary ny fanahy.
izay mangetaheta mankanisa amin'ny rano. Anareo izay tsy manam-bola avy mividika homana. Eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy ambola tsy amkarena. Atongolamin'ny sofonareo, oky ravoravo amin'ny matavy ianareo, fa anao fanekena mandrakizay ka ho velombelona ny fanahinareo. Amen. Velatra malonantsika izany fanasana lehibe ataon'ny tompo izany, ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony ataona navinanaviana misaotranao tompo, no amin'ny reto mpanomponao izay natokana dekona, ny amin'ny reto fitaovana entina nompoana anao, fanaka masina ka masiny zany. Eny, fantatra efa tompon'ny tompo sy mpanjakany mpanjaka Jesu Kristy Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra randanina sy tembonin'ny taminy ary nambamin'ny taminy, ka mangovotra amin'ny devoly satria mino izy fa misy izany Jesosy zany, ka matahotra izy. Feno fiderana anao nandanitra no ny kerubim sy ny serafim rakotry ny elany, no ireo apôstôly ny olom-boavitra efa sambatra aminao, mianta izay tompo mba handray anjara amin'ny fanjakana sy ny fibiany lanitra manao hoe teny fanorenana azo sakrameta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namady anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka izy manao hoe raha iso hano ity ny tenako izay omenao anareo, izao no ataovy io fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity norako tena amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony nofotony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Dia isika hivavaka atsiaro ny asa mpamonjen'i Kristy sy hangataka ny fanahy masina. Ry tompo ranay izay nan-danitra, indreto izay manao ny fahatsiarovana natongavany zanako olona, ny fijalian'ny fahafatesan'ny fitsanganana avy amin'ny toeran'ny maty, ny fiakarana amboninahitra izy mifona mandrakizay onkavanany ray, miany sy mitalao ny fiverenana izay, ko mba feno ny voninahitra ny fanaty-pisaoranay, ta io tanteraka sakrameta masina endry Kristy le tokana Kristy le tanteraka Kristy le natena indray mandeha monjo anay toy miazy fijaliana. Ry tompo ranay izay nan-danitra, aoka hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahery, le fanahy naovana batisanay, fa tsy nomenao fanahy osa izay fanahy mahery sy fitiavana ary famonantena. Izany fanahy izany nomeo anay mandrakariva atsovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo amandrany Kristy rehefa miombona mofo sy ny divay izay. Miamy taminao izay ry fanahy masina, le mpamelona, le mpahary, le mpanahy masina raha teo, amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasiny ny divay manambara ny rany Kristy. Fa anao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teniny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, vo aminao Andriamanitra iray tsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay novakina ho antsika. Satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray sy mihinana amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika, ny rany fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Inona navalaka ny Jehovah no soa rehetra nataony tamiko, handray ny kapoaka ny famonjena ka hiantso anaran'i Jehovah, amindeha fivavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen.
Ipetraka isika no larenkira voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Kazarao am'ireo fidin'Andriamanitra iorona amin'ny teniny sy hanao ny asa fanompoana. Amen.
ahafahana isika nitritena. Ok isika iombo-po amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika itỳ mba tafitrandro. Tompo, tsy mendrika itsipina sy sombotsombolo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Ny mofo hoaninay ry Jesu. Jesosy Kristy ilay mifidy atsika iorina amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha isoano tia ny tenako izao no ataovy io fahatserovana. Misotro ny divay izahay izao. Jesosy Kristy ilay nifidy atsika hiasa amin'ny finoana hoe sotronareo rehetra ity fa ity norako teny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovao fahatsiarovanahy na oviana na oviana misotro ianareo. Misaora amin'ny Jehovah ary fanahiko. Raha za misy adinonao ny fitahiana rehetra. Ianao no mamela iloka, ianao no mamindra fo, ianao no mifidy, ianao no nanome fanahy masina. Misaotra Tompo, Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina, le zavatra tsara natolotra anao, dia tehiriza amin'ny fampahirizan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika anao ny rakim-pisaorana. Amen.
ianareo aneny to ka iaro anareo mpamirapirina amin'ny tavana aminareo aneny to ka iantra anareo nanatra amin'ny tavana aminareo aneny to ka anome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Hitsangana ny dekona olona rehetra mipitoerana marana ny fotoam-panompoana isika. Hitsangana mipitoerana ianareo. Misaotra anao izay tompony amin'ny fahasoavanao tanteraka ny fanompoana teto. Misaotra ny mpiara-miasa rehetra, misaotra ny amin'ny fiangonany, misaotra ny fahasoavanao. Amen. Iarahaba azy ireo itsika ny mpitandrina rehetra zany iarahabanay anareo ny mihodina anareo vaovao satria nareo no miditra amin'ny laharan'ny dekona. Ny mpitandrina rehetra sy ny dekona rehetra ny zokonareo ato amin'ny mpitandrina ato hoary izay mivady manaraka eo mpitandrina rehetra zay dekona sy ny olona rehetra nasaina dia hitsangana ato amin'ny tapi menamena ato iaraka aminay dia ihodina hoe izy Rahaba. Nareo dekona ato kosa akasisiny fa ihodinany zareo zay vo mihodidina.